aoka tsisy na iray aza tahaka ny idirany teto ny voahany eto androany fa amin'ny fitahina no idirany ary amin'ny fitahina ihany koa no ivoahany eto amin'ity toerany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ao anatin'ny teny ary dia anio aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toeranao ianao a? Miarabantsika ampifaliana, ampitiavana, faly mahita ny mpandresy rehetra ary faly indray ao anatin'ity fotoanan'io ity androany satria isy olona ahita ho avy mahafinaritra sy goavana indray. Ary ianao ilay olona. Loha hevitry ny afatra androany dia hoe tsisy tapa-dalana. Mba tenenykeo no akaikiny hoe tsisy tapa-dalana hoe. Amin'inona misy tapa-dalana kay? Ho antsika mpieno any anaty taxi be rehetra, ny toro-teny ny tsisy tapa-dalana, fa ny taxi be indray misy tapa-dalana. Nomery 4 tsy ho lava ao anatin'ny afatra androany, fa izy vavaka mafana sy mahery ho ataontsika rehefa avy ao. Amen. Nomery 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Ao ve ianao? Dia veontsika mandingana amin'ny 4:20. Vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny soramaro dia manao hoe ny nandavan'ny zanak'Israely tsy hiakatra ho eny amin'ny tany Kanana. Izany hoe fa entina ihany zareo, fa rehefa tonga eo indray izay vao tena hoe izay tsy hiakatra. Efa entina, efa ho tonga indray izay vao miteny hoe izay tsy hanao, fa maninona ary? Dao ary. 1 dia nanandratra ny feon'ny fiangonana rehetra ka mitaraina, ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Dia nimonmonina tamin'ny Mosesy sy Arona zanak'Israely rehetra, ka hoy ny fiangonana rehetra taminy, inay ane isika mba matany amin'ny tany Egipta ihany, na inay ane isika mba mataty amin'ny efitra ity. Ary nahoana Jehovah no mitondra antsika ao amin'ity tany ity ho lavitsabatra, ary mivadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo, tsy aleontsika miverina ho any Egipta fa dia nifampitaona hoe izy andeha hividy mpitarika isika ka hiverina any Egipta. Ary Mosesy sy Arona dia niankohaka teo anatreny fivorian'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary Josoa zanaka Nona sy Kaleba zanaka Jefone izay isan'ny safitany dia nandritra ny fitafiana. Ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy golakana nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitraka Jehovah isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy, ka omeny antsika dia tany tondra-dry noho ny strately. Fa aza mihodina amin'i Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany, fa hanina ho antsika ireo ny fiarovana efa niala taminy, ary Jehovah momba antsika koa aza matahotra azy ianareo. Fa hoy ny fiangonana rehetra toray vato izy roalahy. Kanjo ny voninahitry Jehovah niseho teo amin'ny tranon'ilay fiaonana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana ny hamotsy fitsiny ity firenena ity ary mandra-pahoviana ny tsy hinony ihany noho ny famantarana rehetra izay nataoko taminy. Amely azy amin'ny arety mandringa ianao ka hamongotra azy, fa hanao ho firenena lehibe sy mahery noho izy kosa. 4:20. Fa ny amin'ny Kaleba mpanompo kosa, satria fanahy afanao aminy ka tanteraka amin'ny fanarahana izy, dia hoentiko any amin'ny tany izay nalehany izy ary ny zanany andova izany. Fa ny amin'ny Kaleba mpanompo kosa hoy izy, satria fanahy hafa no ao aminy. Amin'ny teny Anglisy dia hoe different spirit. Teneny hoe different spirit hoe different spirit. Tsy misy tapa-dalana. Zao ilay tantara, tsy lava androany fa aza matahotra ianao. Jehovah niteny tamin'ny Mosesy hoe andana mangala ray isaky ny firenen'ny Israely ianao dia izy 12 lahy ireo alefaso makany amin'ny tany izay efa nianianako hijery niany. Dia nandeha tany izy 12 lahy 70 andro. Verina avy izy 12 lahy dia ny anaky 10 nanao tatitra hafa mihitsy.
tsara le tanàna. Tena jereo ny habeny voaloboka hoe mba kasotsaina zany hoe sampahony ray amin'le voaloboka olona roa mibata azy. Zany hoe mahafokatra be le tanàna. Ny habeny vonina voaloboka anankiray jereo ny totondronao. Ohatry ny totondronao io. Zany hoe mihinana voaloboka zany ohatry mihinana paoma. Enjana ane zany e. Enjana zany. Tsara be le tanàna. Fa kosa ny olonao goavana be. Ny olonao tena tsy resitsika. Ozy izy folo mingalahy. Ngeza be daholo ny olonao tena tahakan'ireo nefilima zanak'Andriamanitra ireo tena olona tena tsy lany. Fa zao amboariny saina. Aloha tsika tsisy miakatra any. Dia nanomboka ny teny teo Kaleba tamin'ny vahoaka efa atsika ny tanàna, efa meny Jehovah atsika ny tanàna. Dia ianao zavatra nitranga nijanona teo ilay resaka fa samy nody. Rehefa samy nody tany dia samy tomany tany an-tranony tany. Ary rehefa samy tomany tany an-tranony, verina indray fivoriana na pitsoniny. Inona ilay fivoriana? Verina indray. Tsy lanitsika ny ao e. Matytsika e. Farany ao anatin'ny fivoriana isan'ny teny. Maninona moa ka toram-bato izy mirahalahy? Le olona lena moka azy indray zany lazaina hoe aloha toram-bato. Dia zao, andaontsika hifidy olona dia anao 5 verina makany Egypte tsika. Galasy kanabavy. Ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany nefa dia misy mirahalahy. Kaleba sy Joshua ny anarany. Amin'ny rehefa mamaky baiboly ianao ka mamaky an'ilay anarany olona rehetra dia tsy miteny izy hoe Joshua amin'ny listan'ilay anankifolo fa Hosea ny anarany ao. Fa ny dikany hoe Hosea Joshua ihany. Dia izy mirahalahy miteny mety lantsika ireo, vitatsika ireo, fa tena arabaka teny ilay hoe be noho ny vitsy. Farany kivy daholo ny olona rehetrarehetra. Ravana malala ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, karazan'ilay olona manana different spirit ohatry ny Kaleba ve ianao, sa karazan'olona mitovy amin'ny olona rehetra. Tadidio zao zavatra ao, le zavatra ampanantenan'Andriamanitra ny tsy mora. Tsika isaky mihaino hoe fampanantenana avy amin'Andriamanitra dia alleluia, tonga dia mitaingina ambony Kristika dia mikorisa ho azy. Fa rahalasika nambavy eo, tsara loatra nampanantenan'Andriamanitra ao anao ka tsy ho mora makany. Averiko androany, tsara loatra ho ala izy ka tsy ho mora ny makany. Fa ianao mila manana fomba fisainana tahaka ny nananan'ny Kaleba ianao. Vitsy isa nanao amen. Ny Kaleba rahalasika nambavy nanana fomba fijery hafa mihitsy izy. Olona hafa mihitsy tsika moa anatin'ilay hoe fa mola volaina toe-tsaina. Misy teboka vitsika to momba ny Kaleba dia aveo hiditra amina teboka manokana ako. Voalohany Kaleba sy Joshua dia karazan'olona vonona ny ady. Za zany isaky ny fotoam-bavaka dia tea merimberana amin'ny mpino rehetrarehetra hoe mpino rehefa miaraka amin'ny tombo dia tokony olona vonona ny ady ianao. Tsy fanakovinty fa fahamarinana. Vao niteny ianao hoe Jesosy atolotra anao fiainako dia dika izay nanao déclaration de guerre tamin'ny elo ray manontolo ianao. Averiko fandroany, ohatry ny mavesatra aminao ty, fa vao niteny ianao hoe Jesosy atolotra anao ny fiainako. Tadidio, tamin'ny ianao mbola tsy nanolo tena rehefa natakeny. Ka rehefa manolo tena indray ve ianao, vao maika afoloeny ny fanafiana. Fa zao anefa, tamin'ny ianao mbola tsy nanolo tena, azo antoka fa resy. Fa tamin'ny ianao efa nanolo tena, na afoloeny ary ny fanafiana, efa azo antoka ny fandresenao miaraka amin'Andriamanitra. Teneniny ao akaikinao hoe azo antoka ny fandresenao miaraka amin'Andriamanitra hoe. Fa ny olana, ny mpino indray tsy samy atrika ady. Ny mpino indray no lasa karazana olona tsy vonona ny ady. Le anjaranao ane efa ao fa vonona ny atrika an'ilay olana rehetra ve ianao. Ny Kaleba ny fomba fisainany dia izao, izy tsy mahalala ninina fa tsy hoe zay nitenenin'Andriamanitra dia marina. Hoy Kaleba sy Joshua hoe marina fa lehibe le adversaire. Hoy Kaleba sy Joshua hoe marina fa tsara le tanàna. Fa izao, raha marina eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia fa tsika ny tanàna.
ahoana tsara izy kaleba sy josoa rasikana-bavy neny kaleba sy josoa dia tsotra ninninona tenenin'ny olona ninninona zavatra hitan'ny masony tsy rahanay zany fa ny anay nen'andriamanitra foana marina hatramin'ny farany mba teneny hoe nen'andriamanitra foana marina hatramin'ny farany hoe ahoana tsara ravana malala enoy tsara zao zavatra zao mba tazomikely eny alika hoe matoky loatra ianao fa tsy andao a zao ny fahamarinana rahalasikana-bavy ozy izy ireo olo ireo efa nitaraina izy fa maninontsika nentina aty ozy izy tsy aleo hoe maty tany Egypta toy izay nentina aty ve tsika ho faty aty ry havana malala raha voentin'Andriamanitra ianao dia tadidio fa tsy ho avotsiny eny ampovoany ianao averiko androany matoa nitondranao hatramin'ny voalohany Andriamanitra matoa Andriamanitra ny sahirana namoakanao tao amin'ny tany Egypta matoa Andriamanitra ny sahirana fonako amin'ny fomba fiteny hoe sahirana fa hoe matoa Andriamanitra satria tsy manahirana an'Andriamanitra namoaka tao matoa Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena matoa Andriamanitra nanome mana sy mipapelika tany amin'ny tany efitra rehetra rasikana-bavy eo tsy hoe rehefa mahita ny tany Kanana zay vao avotsiny amin'izay ianao tsy hoe rehefa niaraka tamin'ny tompo elaela ianao dia efa nanomboka nivavaka ianao efa nahita zavatra be dia be ianao dia manomboka tonga ao amin'ilay problema be io amin'izay ianao dia ho ianao hoe eto vao vita rasikana-bavy eo tsy mamela tsasadalana ny tompo tsy kely no kaikinao tsy mba mamela tsasadalana ny tompo hoe tsy misy fanampian'Andriamanitra mijanona tsasadalana tsy misy tanan'Andriamanitra mijanona eo an-tsasadalana tsy misy Andriamanitra miala eo an-tsasadalana zany fa matoa ianao netiny teo mbola hiaraka aminao izy ho avy manaraka ninninona zavatra mitranga eo anoloanao eo na goavana be le varavarana ohatry ny matevina be le olona adversaire ohatry ny goavana be ny zavatra rehetrarehetra atao tsisy mora tsony tena ohatry zany mihitsy ny elizy le zavatra atao tsisy mora tsony na mampiditra kizy reny zao fa nenao ohatra inona ny kizy ray fa ty tadidio tsy nanomboka zavatra taminao ny tompo ka hoe avelany eny tapatapany eny le izy tsy possible zany tsy hoe tsy possible mihitsy hoe nanomboka nandray ianao ny tompo dia aveo ianao avotsiny tsy possible zany miaraka amin'ny tompo a tsisy atsasadalana zany mba tenenkeo no kaikinao tsy hamotsitra anao zany izy androano e ahoana tsara tsy hoe rehefa be vava be le tompo-trano dia hoe nialan'ny tompo ianao tsy hoe rehefa be vava be le mpampiasa dia hoe nialan'ny tompo ianao tsy mamotsitra anao zany izy tsy hoe rehefa tsisy asa tsony fa votsitra ny asanao dia hoe hamotsitra anao tsy mamotsitra anao zany izy tsy hoe manarary ianao dia hoe ty tsisy hevitra tsony tsy mamotsitra anao zany izy mampaherezo ilo akaikinao aloha teneno izy hoe tsy mamotsitra anao zany izy hoe ahoana tsara tsy miala tapadalana zany izy fa ny olana rahalasikana-bavy tsika mitady hialany tapadalana tsika anatin'ilay fiara mandeha tsika mitady anao hoe misy miala dia efa tsy mijanona ilay tomobila dia riavana malala rehefa tsy misy tapadalana miaraka amin'ny tompo dia tadidio tsy misy fahasoavana tapadalana tsy misy fanampiana tapadalana tsy misy fitahiana tapadalana tsy misy fampandresena fa raha tsy misy ny tapadalana amin'ny tompo dia dikan'izany koa zany tsy misy fanoloran-tena tapadalana tsy misy finoana tapadalana tsy misy fiankinana amin'Andriamanitra tapadalana tsy misy fahatokinan'Andriamanitra tapadalana
manomboka androany zany. Tonga dia teneniny kely ny ao akaikinao hoe tsy misy tsony ny tapa-dalana ra-panahy hoe. Zao ny fahamarinana akalasika anabavy. Raha tsy manao falon'olo tena tapa-dalana ianao dia tadidio tsy isy koa ny fitondran'Andriamanitra tapa-dalana, fa tsy maintsy tonga ny hatramin'ny farany ianao. Zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena.